sao dia misy tadikranareo lany fa afaka satria zay ny malagasy tamin'ny roa amby fitopoloa tena sanojoro marina fa nisy ny VVS nisy ny MDRM fa le tao anatin'ny fahaleovan-tena mbola sahany zany le gasy ambany joro hanao zavatra andany zavatra tsy rariny zavatra tsy mety teo amin'ny firenena ino isan'ny hetsika nataon'ny vahoaka voalohany indrindra dia nanaraka natadorina ny tamin'ny 2002 2009 misy izay karazany fa io tamin'ny 72 io zany no tena voalohany indrindra zay no tsaronay mba maro-pahatsirovana fotsiny nataonay eo ampanolorana voninkazo eo amin'ny toerana zay namoizan'olona maro aina zany tena mampalero anay fotsiny efa nisy vatotanytsakana ihany teto sainga nasolo no vatolahy io dia tsy nanjahantsikajan'ny tena mefolobe tsony ity kianjy ity tsy anarina tsony izy ty fa teo eo anolon'ny nampatanana fotsiny rehefa raha ny tena izy raha lita taramarina malagasy sy nandraikitra dia tokony mipetraka na averinao le vatolahy ny mpahafantarany ity izy teto zany zava-maîtrise be zany raha oharina tamin'ny tolona izay nataonareo tamin'ny 72 sy ny fiainana amin'izao fotoana izao ina no mety hoe zavatra tsy nety angamba ny teo an-tenatena sy ka ny fandraisan'le olona ny mpitondra tamin'izany fotoana zany mihitsy ny sara amin'ny hafahafa matoa zany taky ny atao hoe malgacisation dia ny dikan'izany dia hoe tokony hifanaraka amin'ny toe-batana sy ny toe-tsaina malagasy ny fampianarana sy ny fiainana tsy zany rehefa nataondrareo fa mbola ny tantaran'ny frantsa ihany mbola ny anarana betsaka kokoa ny tantaran'ny madagasikara zany hoe tsy hifanaraka tamin'le eritreritray zany hoe tokony hifanaraka amin'ny zavatra malagasy ny fiainana sy ny fianarana malagasy